manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia mbola ao antsinana Madagasikara ao ilay rindrin-drahona izay mikisaka miandalana mianavaratra ary anamora kokoa ny fiforonana orana any amin'ny faritra avaratry ny nosy raha ho amin'ny rahampitso. Raha araka ny vinavina dia isinda hiataka tsikelikely amin'ny Madagasikara izy io manomboka amin'ny zoma ho avy izao noho ny fipetrahan'ny varatraza eto amintsika. Araka izany manomboka amin'ny zoma dia miverina indray ny orana efa mahazatra any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ho an'ilana Atsinanana hafa voatany kosa dia andraona na andraona mitsitokotoko mety hisy ihany ny herijika isina herikerika manify eny antsefatsefany eny. Hisy vidinany kely ihany koa ny mari-panambony indrindra ho an'ny faritra anatiny sy ny ilany Atsinanana manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Raha fehezina dia saika mivoangony kokoa any amin'ny faritra avaratra ny orana raha ho amin'ny rahampitso. Mety hisy tandrifindraona mitsitokotoko ihany kosa ho an'ilana Atsinanana hafa voatany mihazo an'ny vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia azorana tandrifindraona ny any amin'ny faritra Atsinanana Mangoro ary vatovavy Fitovinany. Andraona ny voamaraina fa hisaba miandalana ihany rehefa misandratra andro ho antsika eto amin'ny hafa voatany iray manontolo mihazo amin'iny faritra avaratra Andrefanosy iny. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro indray dia saika mivoangony kokoa any amin'ny faritra avaratra ny orana, izany hoe azo an'izay orana izay mety ho betsaka moa izay indraindray aty amin'ny faritra Idiana, Sava, Analanjorofo, Sofia, mihita hatraty amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana mety hipaka hatrany amin'ny faritra Vatovavy. Andraona mety hiarahana orana tandrifin-drahona indraindray indrindra ny alina ho an'ilana Atsinanana hafa voatany mihazo amin'ny Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra indrindra ny amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo dia andraona mitsitokotoko na hibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Tafiakatra 5-30 degré kosa any amin'ny faritra Menabe raha toka eo amin'ny 2-30 na 3-30 degré any amin'ny faritra avaratra andrefana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mitoetra indray ny varatra azy. Araka izany miandrandra orana ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ho an'ilana Atsinanana hafa voatany mihazo an'ilana Atsinanana nosy moa dia andraona na andraona mitsitokotoko. Mety hisy tandrifin-drahona andalo ihany ny voamaraina be any amin'ny faritra Diana, Sofia, Betsiboka ary ny faritra Boeny. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hiverina andraona amin'ny fiafaran'ny tolakandro any amin'ny manodidina ny faritra Bongolava sy ny Artany ny faritra Menabe. Raha ny vinan'ny maripana dia misongadina ny vidinan'ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny eo amin'ny 1-20 ka hatramin'ny 4-20 na 5-20 degré eo. Ny morontsiraka Atsinanana ihany koa tsy mifanalavitra amin'izay fa eo amin'ny 5-20 na 9-20 degré. Any amin'ny faritra Menabe dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 5-30 degré hatrany. Atorak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny amaranantsika azy ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Saika azo orana malefaka ny morontsiraka Atsinanana nosy iray manontolo. Andraona mety arahana herikerika manify ny voamaraina ny any Alaotra Mangoro mety azo an'izay herikerika izay ihany koa moa indraindray ny ilana Atsinanana hafa voatany. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy tandrifin-drahona andalo ny manodidina Samborano sy ny morontsiraka ny faritra Menabe sy Melaky. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny sabotsy fa manodidina eo amin'ny 4-20 na 5-20 degré ihany ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Mety ho tafiakatra 7-20 degré kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Ny morontsiraka andrefana moa dia mety ho tafiakatra 5-30 degré ny any amin'ny faritra Menabe, torak'izay ihany koa ny any Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.